Setrasetra-piainana nosoratany Harivony. Ary mangingina indray ane lazany androany. Tena maneferitreritra satria ny tena koa. Za moa zany dia mbola taraiky mihitsy. Tsy azoko. Andeha hivoaka nga elany hoe taraiky. Tsy resaka fivoahana zany ikiry malala fa le za tsy miasa. Zay no mankaleo anahy. Fahaizana tanam-pianarana moa zany dia tena tsy mikoty loatra mihitsy rehefa hiditra misehatra ny asa. Za nge mantsy mba bandina ihany. Ka zay moko. Ny tany an-tsekoly ane ka fototra amin'irena ny asa teoriny. Raha tsy fototra elahy dia tsy hay asa sarotra mihitsy. Fa na izany aza ny fameno daholo ny asa rehetra satria tsy mitovy ny zakan'ny sainy tsirairay. Marina ny andrizay aloha e. Za indray aloha dia angamba tena mahafototra be mihitsy ka. Fa ny mety olako zao dia ny resaka traikefa. Mety zay angamba mampisatra amin'ny valiten'ireo orinasa nandefasako demandy. Atsony ianao zany foana lazaindry zareo. Ka io ange miankina amin'ilay toerana banga ao amin'ilay toeram-piasany. Dia miandry an'izay aloha vao manao fandraisana mpiasa zareo. Ka efa maro ane izay demande nalefako zay e. Miandry rehefa gasitsika. Ary aza kivikivy zany elahy ka. Ve zay zany mahaketraketraka an'lahy io e. Noheveriko fa hoe zavatra hafary. Zay zany ahoana kosa Linda. So dia mba zara andry kosa raha tsy miasa le. Andray? Vitako. Tsy manana eritreritra an'izany kosa le tsy rifano Zao aza taolana be ho an'ny lahy fotsiny mbola tsy fiasan'ny lahy. Efa miasa aloha zao. Zange mba afaka mavitana dia mifarafakely ny ainantsika ihany azy. Eny ary, marina zany. Ka tsy tsapan'ny lahy kosa ary ve aloha fa ohatran'ny fanambiny izany tsika. Mba nisy fivoarana na dia kely aza amin'ny fiainantsika. Andray, dia nisy fivoarana ahoana koky izao Fa mitapana ve masony lasa ahoana e. Efa elaela ihany koa ane zany tamin'ny toerana ohatran'ny lahy zao e. Tadidin'ny lahy dia jereo ny fomba nahitako an'ity asako ity izao. Marina tokoa aloha zay. Tamin'izaho le sendra mba nanasa nitany amin'ny restaurant iny dia nisy an'ilay annonce iny teo. Tadidin'ny lahy tsara. Dia lasa niasa tao fa zao ny ataoko an'ny lahy. Ahoana? Aza kivikivy zany fa mbola hiratra masoandron'ny lahy. Amin'izay ilahy moa tia. Eny aky malala koa. Dia matoky Ie, matoky indray Dia efa niresahantsika fony vao nanomboka hiasa fa ny karama izay azoko no hiantoka amin'ny fiainantsika aloha mandra-pa. Zao angamba le hoe aleo lamina dia aleo sesy zany. Mino fotsiny ihany saingy ara-ho asa ihany zany. Eny ary. Enindry zareo miala tsiny indrindra fa tsy dia mahay miteny loatra ny havanareo moko. Misaotra anareo rehetra tonga nanotra n'izao fivoahako na vita fianarana izao e. Efa vitako teo moa fisaoranareo ray aman-dreny nampiofanasy ireo ny tsara ny asako fa hitodika amin'ireo havana indray ako. Indrindrindrindra moa ny tapaka sy namana. Misaotra anareo tsy nanadino ary ery lehibe ho azy zany e. Enikajy embonahatra tokoa ny tenako. Makasiraka sy makately indrindra dia misaotra antsika rehetra e. Misaotra betsaka le tsy rifany tonga nanotrina. Arabaina le siramamy ary lasa pikabary be mihitsy ane lahy zany e. Iza lesony hoe pikabary fa rehefa tsy maintsy atao dia evitaina. Iza ary ny anao azy io? Arabaina tompoko na vitan'izao dingan'izao. Misaotra betsaka tompoko. Way, adiniko. Izy lesony Linda, izy ny olo tiako. Kosa faly mahafantatra ny Linda re. Ary aza asiana izany tompoko izany moa e. Za tsy fanany ka amin'ny fahampitondra ohatran'izao kisandro mihitsy. Ao ary rery mamy Zay ahay. Arabaina mamy dia tongava soa amin'ny avy indrindra. Misaotra rery Linda. Dia ahoana ity zao ny aorianan'ny tiry mamy? Somary azo atao hoe efa milamina ka. Efa ao amin'ilay orinasa nanaovako stazy any nanomboka hiasako. Manao andrana hono aloha dia inoko fa tsy misy olana fa tonga dia ao no mikandrako. Tsara kosa lesy zany.
lisany koa mo somary mahitahita sy lavalava tagnana izay ihany dia tsy manano sarotra ny fahafahanako. Elany tena lasa mahay miresaka fa tsy zako. Samy mahay zany nareo rolangy e. Ka raha resaka tany am-pianarana aloha dia tsy mahavoan'ny rafano ahy e. Faly le hoe rapasta amin'izaniko. Aza manao izay mahamianatra eto Masililinda io lesy a. Zany no izy ry Linda. Fa maro zareo ela so manao inona moa? Mbola tsy anasa lesy a. Marina izany ry mamy a. Aza manary fanantenana izany fa tonga foana le tsy io a. Engany lesy. Sady mitovy amin'ny any lahy ny lalana nalehako e. Ay kosa, anaraka ny diako anie zany lahy. Ny ana fotsiny a, tany an-trano any namenokondora ny anarany. Mety foana le tsy zany bainina. Ny tanjona dia iray ihany dia mifahaizana azoko. Ohatray, vary indesaka teto tsika marinako. Andao aloha anatina latabatra etsy dia miara-miala etaeta e. Andao ry Linda. Ay. Dia angamba velako vetivety eto nareo aloha fa hoetsy amin'iretsy namana hafa iretsy indray ako. Ndao lesy mendalana ny tompety. Ary mpiresaka le namalahy. Ie, izy indray aloha dia tompony mihitsy e. Raha mpivarotra izy dia mora mahalafo. Nazo ny vavana amidy. Zay zany mahabe namana azy ohatran'izao e. Mazava ho azy akia, anisan'izany zany. Tsy mangina mihitsy ny toerana andalovan'le reny. Fa magaga, asa raha tsy karitrela fa toa zara raha misy vehivavy ato e. Fa nga mbola tsy manambady izy iny. Tsy mahavaly an'izany fanontaniana izany akia. Izy aloha dia manana namana vehivavy maro be, fa tsy haiko hoe misy olona miaraka aminy ve amin'ireny. Tia izy fa tamin'ny fahoaka aloha. Mampisoa ianao mamy a? Manahoana ianao Monsieur Arthur? Salama Risia. Mandeha tsara ve ny asa e? Hatramin'izao dia mandeha tsara ka. Ary ino koa ary fa ho toy izao foanako. Tsara zany Risia. Fa ny antony antsoko ansehany dia izao e. Hoe maninona? Raha mampiasa rehetra ato aloha dia sahako milaza fa se ny tena mahafa-po indrindra e. Indrindra moa zany fa eo amin'ny resaka fomba fiasa na eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy koa aza. Ay kosa ve misaotra indrindra tompoko. Tsy midika ratsy ity lazaiko ity fa fanatsarana. Raha nandinika ny amin'ny resaka hoavin'ny orinasa dia tsara raha misy olona iray manampy anse. Mety kosa zaniko. Afaka mahasolo anse io olona io. Fa afaka raha anse ihany koa nefa. Isia kosa amin'izay fotoan'izay afaka hampanoviko asa hafa na misolo mihitsy ary rehefa sendra tsy eto ataoko fa azo ny senga mba ny tiako ambara. Eny tompoko. Aza matahotra se fa tsy hanozongozona ny toerany seny fa hahatongavan'ny samy mpiasa vaovao zany. Mifanohitra amin'izay aza no isany e. Ay kosa, misaotra anao Monsieur Arthur. Misaotra betsaka anao fa miatra-pitokisana menao ahy. Ary averiko aminao ety ihany fa anao izay hampandroso an'ity orinasanao ity mihitsy ny atom-pisiko atoko. Misaotra anse koa ahy. Izay fotsiny no nilako anse ho tonga teto. Ity kosa kadiniko. Inona indray Monsieur Arthur? Dia mba apetrako amin'se ny fanofanana an'izay olona vaovao izay. Matoky an'se ary mamy a? Mahazo matoky ianao tompoko. Ena ary, mahazo mandeha mamonjy ny asa an'se amin'izay aloha sery mamy a? Mahazo toary ianao tompoko. Fa azafady angery se? Ahoana izay? Raha mahita olona afaka mahavita an'izany asa any se dia eto aty jerevantsika. Mieritreritra ato mantsy hoe tsara raha mba olona azo antoka ohatran'se ihany no atao manampy an'se eo. Eny ary, voaray izay Monsieur Arthur. Lazaiko anao ety ihany no toy ianiko. Ankatadalana ary aloha e. Ok, mahazo mandeha se. Andao za tsy izy. Mila ampiana olona ho ny ao am-piasana na ampy ako. Tsy ampy ary ve zany ny personnel sa sanatria izany tsy kapabla fa mody hanaova amin'ny fahaiza-mandahatra. Na dia nitokatokafan'ny be sy ny menitoky aza fa tsy ampiozongozona ny toerako ny fahatongavan'izany mpiasa vaovao izany. Dia tena aleo aloha manao drafitra fiandry ihany ka. So mantsy voadahaka eo alako.
tena rafany raha solisia am'ty andeha teneniko lery satria nitovy ihany ny anaranaiko sady lery mahitady azy iny aniko mety anaiko mora kosa izy ka tonga de mety zay aleo aloha atsony le dalako sa tonga de akanisako any an-trano ao mihitsy avy eo rehefa mirava ihany de tonga de hoaniko. Tena lany atao mihitsy am'jamo ato trano ka efa vita daholo ny asa rehetra, ny fafatrano, sasalovia, fandrahoana. Za koa moa tsy de tia mivoaboaka any ivelany ihany raha tsy de hoe metsena tokana ihany. Zany aza rehefa sendra tsy etilindava any ny loka tsy maintsy lany trano aty any alary fanindra zao ny toy. Iza koa ty miantso ty aleo hoe raisina aloha lalana azy. Allô, manahoana o? Tsy aho izy fa za ty fa ianao aloha izy Meliza azafady. Ay, azafady fa tsy natadidy. Inona vaovao any aky? Salama tsara? Miakatra ny vary? Tsara kosa zany. Zay mihitsy moa le resaka mifanarahantsika tany. Mety firigony eo? Zao Kirimilia. Aleo fa horesahako amin'ny Linda zay ataonay de atsokindry na idina any zay na asiana midindry avadika vola le vary. Zay are, veloma. Tena marina raha tsy adiniko ny laza tamin'ny Linda ny fisiany zany zavatra any ambanivohitra zany. Tezitra be indray zao iny mariany zany. Iza koa zany olona tonga amin'izao oro zao zany? Mamy. Manahoana le saravano? Eka iny za tiatondrian-draha mamy ariva le. Mansoa aloha de mipetrapetra. Eko, ny veriko fa tsy atsony ny ela zao mipetraka. Efa ela mantsy an'izayko. Ny antso an'lahy ihany omaly fa tsy nahazo fa angamba maty ny telefonina lahy. Maty? Ay moa tsy satia ny telefonina komaly fa nety Linda ny asa le. Iza kosa letsy telefonina ny lahy vely ty de izy no mitondra azy. Koa maninona mola ty zany tsy mety amiko aloha zany. Ny telefonina sy ny portafay aloha de tsy omeko olona mihitsy raha mbola azo atao. Samy manana ny fombany le ty oa. Sasy Linda efa tsy misy fanafiana an'izany intsony. Rehefa anazy de anahy, rehefa anahy de azy. Nareo roa kely zany efa miray trano. Voalazany lahy. Efa tokony ho tonga n'izy zay. Ay ve letsy. Ka inona aloha vao nentin'ny lahy? Sa mandeha fotsiny? De tsy haiko aloha na mety aliana ny lahy ty na nahoanako. Laha zao lesy vaza miodikodiny eo Hitan'ny lahy. Ao amin'le tero ampiasako ao mahazo avaram-patana mihitsy zany hoe atokisan'ny lehibeako. De zao asa be safara lesy tonga de hitsiko mivantana re. Mitady mpiasa anankiray zay aho. Nampy ahy moa zany ny tena mariny. De efa nasaina nitady olona ihany koa. De ela aloha zany ny tonga tato an-tsaiko. De ho sanatria ve diso fety fary ny saiko. Ay le ty zany afaliako zany lesy mba vao efa ela ny tiany sofiko re tena tsy diso mihitsy ala fa ty amin'ny olona vonona be ala. Tena faly be de ho vonona zany ala. Tena zato isan-jato le ty na zao de zao azy. Ay kosa tsara zaniko. Tsy zao kosa aloha mbola ilaza amin'le direktira aloha. Fa honao le ty? Inona indray tsy mampaninona ve aloha tsy mbola fananako traikefa araka ny voalazako tamin'ny lahy teo de akamatsiaka zany direktira zany. Ezaka ny andresy lahatra azy ary mino ela fa tsy olana zany. Misaotra lesy ramamy fa tena namana tokoa ela ary tsy voavaly ny ataon'ny lana. Kely mba vitako ny nataoko letsy solona rahalahy tsy manananako ela de zay no nanaovako an'izao. De inona zany ny tokony ataoko aloha sa misy dossier tokony homaniko? Ay tokoa moa. Rehefa voaresako amin'ny radiry nahitako an'lahy de tonga de atsoko angamba lahy de hita eo ny toyaniko. Fa efa mivonona foana. Efa hoe efa vonona foana na de zao azy. Nefa maninona moa raha tonga de makany am-piasany lahy raha pitsy afaka vela.
Eo ampitan'le nanovana ny famohanana iny misy ny toeram-piasana orinasa ngeda be iray ihany reo. Efa hoe hatramin'ny teny analany le vavoate fa vonona vonona tsara mihitsy raha fa an'izany tsara lesy zany tobaina. Zay aloha fa leo aloha andeha misaotra be deabe alala isy ay misy vahiny ato. ahoana ka biso manahoana iza mo fadino mamy akia. ay manao mamy inona vaovao arivariva. Efa nolazaiko any mesy efahany teo ihany ny vaovao Linda. Miala tsiny fa tsy maintsy andia moko, tsy sanatria akory hoe mivatongavandrinona androka fa somary lavitra ihany manko misy anaiko. dia andeha tokoa ve lala ty sa so de bedy io ndray ala raha fano iza le tsy ny bedy io. Zay fa lasa reto ok dia misaotra mitafitafy ary lesy fa inona hono natonga avy amin'ny mamy teo lesy. tena afalinana tsomby tratrany akia. Tantara ory fany faliana be ao eno ihary. Dia zay lesy ry fano mazava amin'ny lahy amin'izay ny tokony ataony lahy. Azoko tsara lesy dia misaotra an'lahy ihany raha sendra totojolana ve moa tsy antso an'lahy ihany tsy maninona mihitsy mba tsy hanovanovana foana ka. Eny mandalo any amiko foana raha teo moa ny asan'lahy dia hitako eo raha sena misy ny tsy ara-talanako. tena tsy haiko lesy ny avaly alary mamy ny fisaorana aloha nataoko tena mbola matevina treto. Hitantsika eo ihany zany letsa. Iala aloha mibandy fa mahazo toa lahy. toraka izany koa lesy sefo tena ny tapohan'ny miasa koa angambo za ty ka tena valaka be zatra ilay mipetrapetraka ny velomim-potsiny teo aloha le vatana dia lasa malemilemy rehefa nonon'izay mihetsika. Manahoana malalako nanahoana ny asa. tena torovana akia reraka tena valaka tanteraka tena tsy moramora ka ny mitady vola. Mila fahazarana kely fotsiny le tsy io rehefa zatra lahy dia mandeha ho azy io mifampiankina amin'izany ny saina sy ny vatana. Rehefa ambony ny morala dia indraindray tsy dia eny ny vatana visaka. misaotra ka mifampiarezana ary malala. Fa andeha andro kely aloha lesy fa nahatsiaro mahafana be mihitsy andro an'izay sady somary bebe client koa tao. ndanaka dia za andeha mielo lafa mandrapavitandry dia avy eo hita eo niketrehana. iza koa izany andeha hoe jereko melity soa ihany fa zany nahita azy voalohany. Ahoana le varinareo alaina ve sa avadika vola. maninona mora tonga dia lasaika izy hoe avady vola oviana koa ny fotoana hafahana maka an'izany eo tsony. aleo valiana amin'izay zay ahoana ho izy. ok salaminareo aho Zay lesy dia vita. Rotrina eny feona SMS teo iza le teo. milina akia Naninona hono mba nanontany momba antsika fotsiny izy ka. ay ve aleo amin'izay aro karakaraiko ny sakafontsika raha hitsosotra kely aloha elahy tonga aloha andro any le nidira ny faniny asa zao ny mahatonga n'izao fiovana izao. Tsy maintsy izao moko na tonga alobe aty ampiasana na tarabe vokatry ny fitohanana daholo izany. Fa aleoko ohatran'izao ka mba milamindamina ny saina alohany iasana. Mba nahita asa ihany lahy ny olo tiako, mba samy asa ihany izay. Engane mba hampamarina tsara ny fiainanay izay efa nanomboka nahorin'izany. Marina fa na eo aza ny fitiavana be
ny orokoroka tsy mahavoky, ny rarakivy tsy mahasolo vary. Mba afaka manohy ny tanjona ny eritreretinay izay. Dia mba hanao fety. Ko maninona moa efa ela tsy nisy an'izany. Ry, ary iza marina moa ny telefonako teo. Telefonina anay mantsy. Ishi, tsy maintsy azo ny andry manokana amin'izay akindry fa zataitra rikala Linda. Ok, salaminareo. Mba mahatsiarotsiaro izany kiala. Ary iza moa tia ny anjo ity? Samy biby. Andraso hoe. Ahoana sefo? Raha fanomarina ary tonga maraina be indray aloha zany. Tena misoroka an'le fitohanana be dia aleonay ny aloha e. Mety zany ka. Aleo koa tonga aloha toa izay tarako. Izay mihitsy aloha. Mandroso be ty sosiety atsika ty raha toa an'lahy daholo mipiasa. Raha toa atsika hoe ngaza rery zao ny tonga aloha ka. Iza koa ary samy miantso vao maraina izany le ty. Andraso hoe Rafano, sa voatsindry ao am-paosy ny telefonina fa amin'ny firy-marina moa ty zao ory zao. Tena tsy manana ora lesy tsy atiamiko ange ny telefonina. Le ankiziny iny zany no mipipako. Ay moa tokony zatra hitondra amin'izay lahy. Marina ny lahy sady efa mba afaka hanana ny azy tsirairay avokoa zay amin'izao. Zay mihitsy ny idealy le tsiripainina. Mazotoa lahy. Eny le sefo rehefa tia ampiasana aloha dia ataoko io sefo lahy raha tsy mampaninona ny lahy. Tsisy olana letra zany. Aleo aloha tia miborôako voatsony ty nomero an'ny Linda ty ka. Io fa ny antso le olona. Allô? Manahoana ianao? Isaka io azafady e? Ay, azafady fa mbola tsy atao anaty repertoara le anaranao dia tsy fantatro. Le arrosage? Tokony asiana mihitsy ka, fa aleo fa lazaiko fano. Zany amin'ny enina vao miravako. Ay, mety zany. Sa pipeko indray ianao rehefa mirava? Tsy maninona fa lazao izy dia miaraka ary nareo e. Za tsy afaka mampilaza azy tsinona noho izy le tsy misy telefonina. Misaotra ny amin'ny hevitra. Mazotoa mamy. Ary tena leo marina asiana an'izany na dia ho mari-pisaorana azy fotsiny aza. Avokisana tsy misy oatra an'izany. Mba haninana ny tsy fahitako ny tena dia nanararoatra retsy Sika tokony ampirevi-ndray moa no nampirevenako. Zay mihitsy le riny ka mahalala tanana amin'olona. Tokony tsika marina ange ny tompo-kevitra ananasa azy. Fa hono ahoana aloha no nahatonga ny programa tapitapika iny e? Sendra hitako le numéro tsy misy anarana tao amin'le liste d'appel iny dia nandramako natsony. Mamy dia tafaresaka tao zay. Gaga kely amantsika. Dia avy eo any antso izy. Fa izy ange ny tena tompon'le hevitra hoe arrosage iny fa tsy zay e. Fa tokony nataontsika mihitsy aloha iny e. Efa vita tsara aloha iny e. Mahatsiaro an'le tsika sindry tamin'ny mbola vao niaraka zany. Fa tsy arovana mampe ohatra amin'ny vola tantely. Tamin'ireny mbola afaka nitondranao tany amin'ny resto. Zany tokoa moa e. Mbola pata be malalako tamin'ireny. Niasa angamo ela tamin'ireny. Ie, nanana asa aloha fa tsy hoe niasa e. Nanao fiompiana koa tamin'ireny dia nisy aretina namonina anankiray dia tsy maintsy namidy daholo izy rehetra fa sao dia vadika ao faty antoka. Ay ve e. Ary elany efa tsy mba niteny an'izany akory. Ka le surprise koa ange mba mampatsiro ny fiarahana indraindray e. Tsy voatery ampahafantarina mialoha daholo ny zavatra rehetra. Fa ambinina amin'ny resaka miopiopio Zany? Ko maninona raha tohizantsika tao indray zao zany ka? Tsy problema mihitsy zany ka. Efa afaka manao an'izany tsara ny atsika izao e.
fa ohatra hoe tsy atiany atao fa any ambanivohitra. Tena mety zany ikia? Tsotsika mely dia anontaniana mikasika ny tanàna any dia hoe raha mety ny anaovana an'izay ihany. Aleo fa rapitso mihitsy izy dia atsoko. Tena vilezina mividy amin'ny mafana ary mahalala koa. Fa angamba aleo zany antso anazy. Hoentiko amin'izay mantsy ny telefôny iny manomboka rapitso satria mila mitondra telefônina hono ihany le indraindray atsony lehibe tampoka sady indraindray maika. Sady ndry koa nge efa afaka mividy amin'izay e. Sa hoana? Faly be aletsy a. Mba afaka hiana tsaratsara kokoa ohatra ny rehetra ihany tsika. Fa andao amin'izay aloha io manatoroka. Andao ary. Soa ihany fa nisy an'iny excuse tany ampiasana iny navahako nitondra ny telefôny ity fa ratsy zany. Tafaresaka izy roa le resaka vary iny a. Fa mba nety ihany ve le fanapakevitro ny amarotana le vary. Inona moa tsy mapety an'izany. Ny fotoana kana azy ary zao efa tsy misy tsoniko. Ndeha raha tonga dia atsoko mihitsy izy anamafisako an'le izy a. Allô? Voasaka iantso? Saika ny tany fotsiny aho hoe efa lafindriva le izy. Dia alefaso amin'ity numéro ty ihany dia amin'ny anarako. Misy olana? Any aminao? Fa maninona? Lasa daholo ny tafitrano? Dia ndodana ny sisiny avaratra? Tena raharaha koa zany. Tonga dia ampiasao any ary le vola e. Bediny Linda hoana. Ngandriny nanao an'izany fa tsy etraketraky ny natiora zany e. Ao ary fa tsy lazalazaina aminy zany e. Mba sekreatsika zany. Zavatra tsy misy dikan'izany avokoa dia atahorandreo ny Meli. Tsy mba hoe za le manafina zavatra amin'ny Linda. Tena nahafinaritra kosa aloha ny fiarahanay telo omaly iny. Ny zavatra tsikaritry fotsiny dia le kiala Linda raha vao sendra mifanojo amin'ny masoko dia miondrikako. Toy ny hoe mangalatra mijery azy zany fa tratrako. Inona indray ary ny tianao ry madama kely? Sa hoe inona indray ny tiany lalazaina ry mamy? Maninona moa zany e? Mbola olo tiany fotsiny anie iny. Mazava ho azoko mbola tsy vady moa zany. Andeha ranga atsoko mihitsy na dia ifampiarahaba fotsiny aza. Allô? Efa ho avy asefa? Oky ary. Tsy any amin'ny tsony ny telefonako. Soa fa tsy tonga dia mipetsipetsina nanany ihany teo. Saika tantara be iny. Dia zay ve ny zavatra komondiny Linda ty? Aleo zay ka. Zany tsy dia mba mihinan-kanina be loatra e. Ary zay zany ny sekre amin'ny fahatsarambika sy endrikanana anao. Aiza koa. Efa voajanahary io mamy fa dia ianao koa manao izay mahamenatra anahy io koa. Ka marina moa zany koa. Misaotra aloha amin'ilay doka ary. Fa tsy azoko hoe inona moa zany no tena anton'izao fanasanao azy ao? Tsy zany le ry Linda fa mba tia hitanao fotsiny mba nafinaritra fotsiny ny fionantsika teliniko dia tiako averina fa saingo ho an'olon-droa. Tsy tianao anga? Eny tiako be aloha e. Fa efa hariva be kay tokony andeha amin'izay fa mampiasa saina amin'ny fano eo. Matahotra be Linda zany marinako. Masika be anga fano. Le izy mitebotebo mihitsy tsy tiako ry mamy
Lazao fotsiny hoe tafiaraka tamin'ny mamy dia mbola nihinana lasopy kely dia izay eny hitakeo ihany lazaina azy fa na izany azy efa tokony handeha ihany tsika le maso mba hoaka koatra manahirana fa ngamontsika Linda dia manao zavatra tsy mety ka mahay miresaka mihitsy ianao sady mahay mampiresaka kosy sady tsy ilay voalohany tsy le faroko fa izy roa akia andao arentsika hiala amin'izay misaotra andria aloha izany tamin'ny andro aniko ianao no tena isaorana mamy aza manandry fa amin'ny manaraka raha mbola tindry dia endry io mihitsy no misafidy ny toerana ionantsika ihinana lasopy ihinana ny azy mbola ray lalana ihany ka itsika manam-pahatonga any amin'ny arebisiko tsara ny zato vavy re izany ry lanitro sa zany efa potika ka tsy mahita izay peti-karatsiny eny amin'ny tsony fa ho tana be koa no nateraka le nanaovana soa tamin'ny fandrasoka didy fahafolo be zao no mitady hodikainy lary mamy oay iny eny misy busy velo mamy eny ary ry Linda manja kely volana ray izay lasa ny asako tato amin'ity orinasy ity efa manomboka zatra amin'ilay asa na dia misy zava-baovao isan'andro aza no mahasamihafa ny ilain'ny client na eo aza nefa izany mamy dia tsy nitsahatra amin'ny manoro ahy rehefa tojolana tena milamina ahoana le tsy raha fanao zao lesy misy zavatra kely ahitsiko ity fa ohatra misy diso kely ny nanaovany lasiko hoe lesy ty eto ka mety variana kely ngambolana naninona fa ty sifra ty mihitsy mifamatikako dia ahoana lesy io zao tsisy mampatahotra ny lahy io mbola mandalo aty amiko daholo any eo any asan'ny lahy ahitsiko foana io dia vita ny amin'ny manaraka fotsiny jereo tsara misaotra ny lahy lesy tena raharahako iny atsony iny nefa vo io any mihevitra hoe milamina tsara hitako ny hevitra ny renakolaka ny kala Linda iny raha misirysiry io zay aloha fa mazotoa lahy saika alozany eky fananinona tany ampiasany nanao faoty tantara hoe letsy mamy nahita anazy eny tsy maintsy mantalo aminy moa zany ny asako rehetra anga kosa mbola tsy voafehan'la tsara le asako efa saiko voafehako daholo ka efa saiko voafehako daholo ka samy teny an'izany mihitsy ary za fa angamba tamin'le za sendra hitandry nandeha tongotra nandeha ny asa iny andray andro iny tamin'iny manty tena tsaroko vizaka be avy tonga tany ampiasana dia mety tsy ampy ny fifatongana dia ahoana nefa rany tsy tezitra mamy izy aloha tsy tezitra netiny teo amiko fotsiny dia natorony aly efa adosoana hay kosa ela koa efa teneniko tamin'iny hoe mandehana aloha fa ela ihany mibekirina teoko zao saika alozana terany zay akile tampoka fiara ray ampanina ingano natonga an'iny ny amin'ny manaraka letsy ny soroana ary zara ve ny tonga aloha sa izy ny tary dia tiako ve le toerana ny tenenina sa diso ary ny nandraisako azy tena mihebihebi toetra mihitsy elatery mamy le hoe miaraka amina sipa be dia be aloha tsy dia maninona fa le hoe anina manolahy mihitsy ny romba an'lahy iny ny tena kiraviko atao ahoany mamelahana amin'ny ratsy aloko fa mifakapanahy efa tsy voatohatra intsony ty izy etoko kaizany amanjana le tsy ry mamy marinako draidraidraidraidray
Mamy manao mamy Linda, manahoana ianao? Sava tsara kia indrindra raha vao mahita andriko. io indray ianao Ka marina anie zany. Inona aloha ny sotronao dia alefako ny komandy. ataovy jus naturel re raha mety azafady Azafady ty rersé cocktail de jus. Tinga azafady ataovy anankiroa azafady ty cocktail de jus ty ange azafady anankiroa atao. efa ela nga ianao ny tonga teo miala tsiny aloha fa somary tsara kely hainao ihany fa amin'le ora mahabe embouteillage mihitsy mantsy zao Tsy tara zany akindrery manjakely fa zany tonga aloha. fa zaho any eo ary mamy Misy inona indray matotra be any eo aho zahy miainao matotra be koa ary ahy ohatrany azafady aloha tsy maninona ka tsy androko mihitsy aho izay ahitana anao zany zay ary ny anylary mamy manaikitra nytrondro marinako za koa any toraka izany ry Linday. te hisotra anao amin'ny anaran'ny fano Ay ve indrindra moa izany no nataonao tamin'ny herinandro iny izany tokony natoko akery Linda sady asa koa anie manitsy azy raha misy tsy mety marina aloha ny ianao fa raha olona hafa neny teo amin'ny toeranao dia mety efa voaroaka izy za koa mbola fampitandremana aloha ka raha tsy hoe teny efa faute grave be angako. Linda ataontsika izay ampilamina amin'ny fiainana rehefa mbola azo atao zany azondre inona koa ary ny tiany mamy amparamp'izany tovariana tapoka be zany any indri io ary aloha ny jus dia sady misotrotsika misaotra ka le tenao teo neny tsy azoko tsara ataontsika foana ho azy handaminana ny olana rehefa mahay mifanaraka sika dia tsy misy tsony zany eo amiko senao ary fany ny tiako resana amin'izany misaotra mamy be loatra koa zany fisaorandry zany ka aleo mba zahandray nisaotra aloko inona ny isaoranao azy tsy mbola ohatr'izao mihitsy any ny fiainako mendry fiainana falifaly lalandava ako indrindra moa raha vao mahita ny endriky ny mahafatifaty kely tiako zay ny antony isaorako andre voalohany ny faharoa manarakaraka indray indrindra vita nampidobodoboka be an'ity kerako ty rehefa miresaka ako manana fitiavana andre angamba ary Linda tsy angamba moa zany fa tena izy mamy sao dia tsy mety kosa aloha zany ataonao izany anga moa zany dia fananiako ry Linda tonga ho azy zany rehefa eo anatrehanako eny hatramin'izay nahitako anao izay aloha dia tsoriko tanteraka aminao fa tsy miala eo imasoko eo foana ny endrikako misaotra anao aloha tsy ny sorony ny fahatsoranao no nahatonga anao nilazan'izany nefa fantatrao tsara koa nefa fa misy olona miaraka amiko ary tsy izy izany olona izany fa namanao ihany io no antony ilazako anao hoe disy fetefy sa mifandrenao izany ry mamy ary tsy entinao vinanaoviana mihitsy ndray kosa rery Linda tsapako tsara nge le situation fa tiako ianao mba omeo re moa na dia sombotsombony ihany amin'ny fitiavanao aky Linda angamo izy ty azo atao an'izany ry mamy tsy azo terena ohatran'izany io fitiavana io rehefa tsy mety dia aleo tsy lalaovina satria ohatran'ny hafana io aleo tsy miditra mihitsy tsy maninona re na dia miara-mahay aminao aza aza miteniteny foana mamy aleo hijanona amin'ny fifandraisana tsara ny everako anao ny amintsika izay angamba ny teniko fara mikasika an'izany ay tsy maninona raha fa mba eritrerety ihany le zany teniko izany tena avy ao am-poko anie izany azotsika lamina daholo na amin'ny fotoana ifampiantsoantsika na amin'ny fotoana ionantsika aza sady tadio ange fa miara-miasa amiko fany mino fa azo alamina tsara zaniko voarayako ary izay aleo fa heritreritra tsara dia atsoka ianao dia mba miangavy aleo za ihany ny antso ianao fa tsy ianao akory miantso eny ary tadio ry Linda fa manandanja amintsika ty fionana androany ty
tarabe ho andry koa aloha ny nahalalana ny tia mamy ity ka marina tsy fakapana tsy misy ohatran'izany. Izy aloha raha toetra azo lazaina hoe tsotra ihany fa ny tombony aminy dia ny fananany vola. Raha fitiavana izy no asa, ay izany ka fomba hisotonana ny fijeriko any aminy rehefa nasana nanomboka tamin'ilay arrosage ny ranay telo ireny. Nefa raha moa dia nitsoro mihitsy ny fitiavany ahy. Nefa dia lako tsindry mamy fa mbola tokapo ary tsy malala fa tsy tia sindray ty ihany Dre, ino ty mbola mampifanitsika andry ty fa tsy matory? Tsy mifanitika le tsy efa mieritreritra amin'ny fiainantsika teo faly Efa alina be anga izao ry malaly. Matory amin'izay fa sao dia tsy tafafo maraina eo ka. Iendry ry malalako a. Dia alanenina amin'ry farany alorika alalinda ny fomba moramorako. Rehefa tsy anaiky ndry dia manasa tanana fa tsy maintsy hampiasa fomba hafako. Fa mamy indray tsy maintsy mahazo ny tiano tratrariny. Linda? Way, mamy? Miakara aloha dia ato miresaka. Ay, dia efa niandrasanao mihitsy izany. Manahoana aloha ianao Bonjour, azafady. Nandrasako teto mihitsy satria ny andro ny antsonao tao aorianany fionantsika farany fa dia toy ny andro andrasakako. Io indray ianao Ka marina moa zaniko. Ny sitraponao no nandrasako fa tsy androko intsony sady angamba ianao mety tsy te eo namiko intsony. Aiza kosa mory mamy samy olon-dehibe ny resaka kosa tsikako sady zavatra maritra be izany. Ka efa nieritreretinao ary ve mifangatahako hiaraka aminao dia ahoana ny valy teninao? Tsy afa-manoatra ary mamy Fa ahoana sady efa manana ny olona tiako koa ary averiko fa tsy izy olo tiako fa ny namanao ihany. Ohatra ny rahalanao ozy izy ianao. Izay ny antony. Mety ezaho kosa ianao eo amin'ny toerako Dia tsy mba misy fomba tempo akory ve any aminao any ry Linda? Misy dia misy tokoa fa saingy mbola le fomba tempo-fitiavana madio amin'ny mahanamanao amin'ny fano. So dia no hita amin'ny fany kosa raha ny mampatahotra anao na ny ahafantaran'ny fiarahantsika. Tsy zandry mamy aza tarihanao ampifandrafy anareo roalary tsy ho vita ny saiko akory ary izany. Tsy ho tsara ho amin'ny fanahiko ary tsy ho zaka amin'ny vatako. Eny raha ny fahalalako anareo anio mbola tsy vita ninonino nareo ka tsy azoko hoe inona ny tena mampatahotra any. Tsy mbola tena nity ianao ny fitiavako ry mamy tsy voafatotro ny fombafomba zao izany ny ao anatin'ny fo mahatsapan'izany. Tena tiako fano ary aleo ny fitiavanay iainanay mangina. Ka fitiavana koa any manesika ikery mba azo anao ry Linda tsy haiko hoe mba tsapanao koa ary ve zany? Fa misy kosa ny anjary tadio izay. Tsy izany anjaranao fa angamba ahafahany hoany angamba ny anjaranao mbola ho avy. Vita angamba izay nresantsika ary mamy velomy fiara dia andao andeha dia avelao hiala ery akaiky ny station ery. Eny ary atao ahoana moa raha izay mivaly teninoko. Fa manana ny teniko farany koa ary indraindray tsy mifo ihany no mity fa ny saina koa tokony hafantatra izay ho tiavinako. Voaraiko ary izay fa velomy ianao Dia tena nandahatra fara mihitsy izany le kiala ratsiniko. Ny veriko fa anaiko moramora nefa raha ny nahitako ny fihetsiny hatramin'ny voalohany reniko. Tena mifankatia be mihitsy izany izy roa ireny raha araka izany filazany sy hita izaniko. Tsy nataitra azy mihitsy izay rehetra nataoko izay. Mifakaiza moa anefa za sy raha fany efa nitairinao ny foka ry Linda ka tsy hamelako ianao.
fa nga efa ny sakafo ny malalako nefa eny ambony fandriana sahady. Mbola tsy nihinana ka fa to maizina be mihitsy ny vonondrava. Mbola nanao briefing kely ny patron rehefa ndrava dia nanararotrana ny eo ny torapony teo daholo ny mpiasa rehetra. Dia tsy mba niantso akory indriny lazan'izany. Miala tsiny alesy a. Tsy tao an-tsaiko mihitsy izany fa variana tamin'izay olako izay a dia tsy tafa antso. Ohatr'izay indriny mba nitsenaiko dia mba namorona programa alindalina tanitsika. Amin'ny manaraka izany chérie a. Aza tonoina intsony amin'ny manaraka ny miantso rehefa tafaravodiny ohatr'izao ka. Tena mampieritreritra. Za tato sady tsy nisy fahana akory afaka nanontaniana indry. Eny lesy a. Ao fa tsy amerina fanondroany an'izay tsony ahy e. Andao hisakafo ary. Sady mila mandeha maraina nge za rapitso e. Tsy asa mantsiramamy manomboka rafaka pitso dia ametrapetraka ny asa rehetra amiko izy. Dia efa voafehan'la tsara ve nefa izany? Voalaza indry efa tsy misy problema intsony. Tena marina raha tsy mety mihitsy ny saiko. Toa azo ny zavatra amin'le kiala lindalinda iny atiako. Marina raha tsy misy fotoana tsy andehana ny saiko any amin'ny mihitsiko. Raha amin'izao fotoana tsy esako izao angamba ny tafiaraka izay. Asa fotsiny. Paradisa ny tsy hitako angambako. Andeha aloha rangahatsona. Tena misonona fotsiny fa tsy misy mpandray anie izy izany. Hoe averiko indray mandeha. Oay, lasa tapaka ho azy indray arako. Dia tena tsy hitanao ary very lendasa fanahinino tsy raisina. Mandrosoa dia mipetrahanao Monsieur Fano. Misaotra tompoka. Tsy ho lava resaka angamba e. Matoa nandray anao isan'ny mpiasa ato dia noho mamy. Atokisako izy. Ary izay lazainy dia tsy asiako fisalasalana mihitsy. Kanefa raha nitako izao dia nao tendray no nivadim-pitokisana ho azy ho an'ny orinasa rehefa navela hiasa irery teto. Tsy azoko tompoko ny tiano lazaina. Izao ary. Asehoko anao fotsiny ny asa vitanao. Tsy mila fanazavana fa mivalina nataonao nandraso. Io. Hitanao io? Tsy marina io tompoko. Tena tsy marina io ka. Tsy misy zavatra extra ohatran'io soratako teo tompoko. Ka ianao kay tsy mijery daty akory rehefa miasa? Tamin'ny fotoana tsy mbola niasamy Monsieur Mamy ange no nitrangana io zavatra io e? Ka tsy nanao an'io Monsieur le directeur. Maninona no ampidiranao zavatra tsy ilain'ny orinasa akory ny vola mivoaka ny orinasa? Mangalatra ianao? Tsy nanao an'izany tompoko. Fa iza zany nanao an'io Monsieur Fano? Soniana izy eo ambany io. Anahy io tompoko fa sao dia tokony antsonary Monsieur Mamy tompoko anampianazavana io. Tsy mila fanazavana intsony Monsieur Fano. Zao ito zao dia fampialalana ny tena marina. Andray fipetra rehetra zao. Mahazo mandeha anao. Mifona re Monsieur le directeur. Tsy nanao an'io re zahay marina re milela-paladire tompoko. Aty an-tany mora ny misy mikadra noho ny zavatra tsy nataoko akory. Iza renao ambadika izao e. Tsy tonga foana mantsy zao fa misy antony. Antony izay tsy azoko finaninana akory. Sao dia tsisy fitefy ary tompony lahatra ao. Sao dia tsy za ny tokony miaran'izao zavatra mitrango izao. Zay misokatra amin'izay ny lalana ho an'ny lary mamy akan'le diamondra iny.
efa lasa ny le milaza ho tomponiko. Miala tsiny le tsiramamy fa zay le fiainana. Aza manahy ela fa araka le fiten'izay dia hiaraka hitondra ny manta sy ny masaka tsika ary koa hifampitondra ny mavesatrako. Tsy havelako rery ela fa aza matahotra. Tena tsy keny saiko kosa rangaza ho aho. Fiainanay vao nanomboka namiratra iny ve dia ny mba handrahoana sahady e? Tafiotra mihitsy aza. Tsy rariny ka. Mila kivy amin'ny fiainako. Mbola aizy ty fotoana maro olan'iny fano any am-ponja. Fanahoana loatra re. Fano. Ariza koa zany. Mamy. Mangina rery Linda. Oka moa zay. Tena tsy napoziko ry mamy aho. Sady menatra anao aho. Fa manino ndi menatra ay? Fa namonjy anay ianao nefa dia mifady anay fatokisana anay. Zay le fiainana e. Fikasana tsara no an-tsainao fa matetika dia sendrany tsy apozina fonako. Ao mitrakay. Aza mitany ondrika eo ndre. Ty fafao amin'ity ny ramaso. Ka mafy any lesy. Sy fa nisy an'lanam-paherina dia teo azy reny. Oka kia. Ny fiainana anie mitohy foana e. Mila tsy ho vitako tsoa no miaina ka. Marina e. Mitady leo miady rery aho. Ray aman-dreniko vao tsela akory ny lasa. Dia zao fano tsy. Aza manao an'izany re ho aho. Aza mora kivy mihitsy aloha. Sady mbola tsy maty zany ange izy. Efa mitovy an'izany ry mamy aho. Efa tontolo hafa mihitsy zao misy anay. Tsy vitako tsara miaina marina. Linda, tsy misy an'izany ho aho. Za mbola eto foana ary tsy manary andrizany. Misaotra letsy. Ary ohatra mahita labery zany aretsy. Aleo ranga apirisiany isotro an'ity dia eo ny ararotina tohizana ny dinika. Ary amin'ny mahoatra ny ralahako amin'ny fano na inona nataony dia mamela azy foana ako. Tena tsara falahy lahy lesy ry mamy aho. Fa maninona aloha raha sady misotro an'ireto sika no miresaka ary Linda? Tsy maninona ka. Netoko avy tany ampiasana mihitsy mantsy reto mba hanajonoko ny sorisoritsaiko fa mila tsy ho zakako mihitsy. Ninana ny trondro letsy andeha araikoka ny fiainam-boavory Linda malala. Na ninona reny firy andro nao tsy tonga namangy e? Mbola sahirana kely lesy fano aho. Mbola tany ambanivohitra any karakara an'ilay anjara vary tany sitrany ay. Dia nanao tsy salama kely koa avy tany. Sary nge zao mbola reposo makaty izao e. Zany ve aky? Zany ny antony tsy nahatongavako taty. Fa efa tsy dia maninona zao ka. Ianao manahoana? Zao sisy. Ka sitraponao koa ne zao e. Sady konkoninao rery amin'ny foana ny zavatra ataonao. Andray Linda. Ianao koa ve dia anisan'ireo tsy mihinao nary Linda? Tsy mahatoky ny zavatra lazaiko. Efa hoe tsy mieloka ho aza. Na ihany anako amin'izay tianao ataoko azy zany, tsy nanao an'iny asa ratsy iny aho. Zavatra endrikendrika sy fanosorana maloto fotsiny iny. Tsy mihinanao fa sarotra be ilay zava-misy. Tsy misy afa-tsy ianao ny asa tao. Dia iza indray ary zany ny ayahiana ankoatranao. Ao aminareo ianao ny laza fa milamina tsara daholo ny mpiasa. Tsy misy olana eo amin'ny samy mpiasa. Ka zany koa angamba hita mibaribary any amin'ny tarehan'ny tsirairay ka. Fa mahagaga mihitsy any ilay izy. Avadika ary ny resaka e. Fa iza zao nefa namangy anao taty marina? Nananiza moary Linda. I mamy dia ianao zao nefa tonga teo. Efa zao aloha misy ry fano
dia aloha zakaina na mafy azy ony a ry ny malalako mangano ano ny masony te hitomany nefa amin'le tokony hampahery ahy dia tsahany alatsaka ny ranomaso izy amin'ny olo lasa tsy mahavateny izany le fifampiatsona hatr'izay azy atao lasa niova tena atao lasa olo lava mihitsy izany fiverako azy izany ka eny tsy maintsy izay moa akiko za angamba ry fa mety ho tonga matetika mangy anao ety intsony fa melino ifandimby amiko a arak'ilay nilazaiko anao teo dia avy tany amin'ny dokotera io fa manino ndry hitsinjo ny zanantsika ary fano a ahoana hoe ry Linda bevoka ve ianao zany hafaliako akio tsy ny masoandro ririna miposaka vatakon-drahona dia tsy mba afaka an'io anilanao akory efa noatoana amindry tsy manino ny zandro fano a ataovy fotsiny izay ahasalamanao za kosa hitandrina ny tenako mba ho salama tsara io sombinaitsika io meli koa eo afaka nampy amin'ny raharaany an-trano sy ny irakiraka rehetra eny arakia atao izay ampilamina ny fiainanareo za koa ezaka ny anatanjatsaina na dia mafy amiko azy izao izay fa maheriza fano a misaotra kely Linda azariana kiary Linda tena tsy manana afa-tsy ndriange zahay tandremy tsara ny zanantsika aza manahy ianao velomy ary mba nyrava-loha indray ndry androany rehefa tsy misy moa ny olona inona ny andrasany eo aky moa izany izy io dia tsy misy ora raikitra izany ny firavanareo misy fa tsy dia voaraka loatra ka tatoato saika ny rava-lolo foana sady amin'ity kibo ity koa ky dia tsy afaka hoe hijanona ela be antsony fa mangataka mody ay kosa za mody aloha izany ane ka sasakadiny alohan'ny ora mahazatra ihany efa ora tongavana tia trano ary izanyko efa hitany any izany fa hono nanahoana aloha fano any akia izy aho ohatra mahazatra ihany kia miresaka tsara dia tampotampoka eo dia latsatra ny maso indray ka izay mihitsy ny sy tantoko indrindra moa amin'ilay zabe voko ity izay tsy dia hakanesako any fa mila makany andro ina izany aza tsapako ohatrany hoe mila ampaherezina be izany ki izy na ny fahitany andry aza manampy azy atrika ny fiainany mihitsy za nge tsy milaza hoe tsy ho antsony fa mila matanjaka tsara fotsiny rehefa teo any mety izany ka ontsany eky iza mahita azy indraindray hita hoe tena kikisany alahelo izy ny adi-tsaina asa mizaka mahita hoe mety valifaty koa angamby izao mety izany no mampihana azy isan'andro ao io tsy ferana mihitsy aky izany amafisy foana aminy tokony hitandrema amin'ny fahasalamany dia izay izaka izany ndana jerevo za ihany rery Linda ay ve mamy mandrosoa manahoana ianao salama kia ndrisy ty zazy ty manahoana ka dia izy koa manahoana salama izay ka izy ny zandriko ry mamy izy kosa namamifandro melia mifaly mahafantatra tompoko atovy mamy fotsiny aky dia vita sady miara-miasa amin'ny fano aky izy ny ara-ny asa moa izany ny tena mariny dia faly mifankafantatra izany tsikako mba natsiaro aho dia nitsidika kiry Linda somary sahirakirana teo aloha teo noho ny asa dia tsy dia mba afaka mandalo aindre ihany manko fa nyloza-tsakaizako tena namana ianao ry mamy fa tsy haiko hoe inona ny nahazo an'le rika nahatonga azy nanao an'ireny zavatra mamofady nampigatra azy ireny hoe sady amin'izay amin'ny fotoana tsy nateo ako tena gaga mihitsy any amin'ny zava-miseho any fa rehefa mba afaka rehanao dia mba tsy tiako ihany izy ezaka ihany ary Linda fa tsy mametoky akory tena sahirana mihitsy izao ny ao ampiasana satria mbola tsy misy solo ny faniko lasa zany manenjika manao ny asany akoatra ny efa andraikitra tanako hatramin'izayko fa ampaherezy foana le ry tsy maninona izany ataonay tonga any izany za nge tsy dia nakantsony koa tatoato no tia za mavesatra ity
Meli matetika makany? Dia ataovy tonga any anky izany afatra izany ry Melia. Ty mba anjara kely anampinampiana ny vidana sakafo sy ny fray ivezivezenareo ko. Mamy sao dia mba be dia be kosa lesy ty Linda, raiso reny fa mbola ho lavitra ny lalany, mbola ho ela ny fainiko. Lazao ihany ary rehefa misy ilana fanampiana. Eny ary, misaotra be dia be foana letsy. Zay angamba aloha fa angatadalana kely amin'izay ary reto indry ihany ny alavitry ny any aminaiko. Tsy jany sakafo akory ve? Efa masaka ane? Ndanaki karakara malaky ny sakafo Oka ry zao ry Linda. Aleo zokony ny ao aoriana ry sady mbola be no sisy. Aleo mody endry be amin'ity indray mitoraka ity fa tsy hay ny afitsiko ty olona vaovao amin'ny tantara tiako. Andeha fa velominareo Veloma ianao izany le namandry fano mba afo izany ra olona tena tsara fanahy be mihitsy. Asa hoe ohatrinona zao iny volabe ny meny any zokinay iny dia izay fotsiny ihany ve izany nalehany taty? Eny tena mahafinaritra aloha raha ohatr' izany ny mpinamany mihoatra no reny mpiray tam-po reny. Eritaona gatroka androany nidirako teto amin'ity fontsy ity. Isaorako ny tombo fa mbola nomeny fahasalamana hatramin'izao amin'ny ankapobeny ary tsy dia misy ny olana. Nanampy akoa ny ezahako nanatanjatsaina nanamony moralina foana. Tsy maintsy mbola ho vidy ity. Izay foana ny tao an-tsaiko. Efa ho 3 volana no ny zanakay Linda zao. Linda, efa ela mihitsy indriny tsy hitako. Milio no manatra ny sakafoko matetika ato. Tsy hitako moa izany fa ny mpiandry vavahady no milaza an'izany. Ny famangina indray dia manao fangatahana manokana any amin'ny tompona andraikitra. Rehefa misy mahatsara aleo lary fany dia efa tsara izay mba handosoana ny fiheveran'ny zalahy hoe efa fasana voalohany aty. Samy fany izany anie? Izay efa tonga amin'ny mpamangy Manahoany fano? Manahoany Meli? Vao nieritreritra anao mihitsy Ay lasa mpaminany Aizako hoe mba mahatsiaro aky manahoany nareo any? Manahoany Linda dia ny zaza? Dia maninona hono tsy makaty mihitsy izy hoe salamalama ao daholo ry zareo ka ny zaza indraindray ohatra ny misy fotoana tsy mitsaha mitomany izany. Tsy hay hoe inona ny antony. Fa maninona kiry Meli? Tena tsy haiko loatra ry fano ka fa efa nentina tany amin'ny dokotera foana fa tsy mety mihitsy ilay izy. Tia hitan'lery mihitsy zany mba tezitra otranazy. Ty aleo asehoaka anao ny sarany. Ty sarany indray jery ianao Ndry ty izy dia reniny mihitsy fa somary maizimaizina ve le sary sa? Io koa ary fa hita fa somary mangamanga le zaza. Ngamba ho tazomiko aty ty sary ty dia akorizay inona koa ny vavao ry Meli mahirezatra anony ianao dia aza dia miasa saina be amin'ny zareo fa atao foana izay asalamanao. Rehefa afaka hono zareo dia mamangy eto ihany. Izay ny afany. Ndry sotra hono aky efa miezaka be mihitsy matoa mbola ohatr'izao manantena ny ahita tava azy hono hoe fa malahelo be azy. Fa indry aloha dia saorako manokana mihitsy amin'ny foko manontolo. Marina tsotra indrindray ny tena vadiko. Misahirana amiko, misahirana ny aminay, ny amin'ny zazakely koa aza izany izao. Tena be ny nataondrianay ka. Ny vadiny zoko izany koa anie hono ohatran'ny zoky ihany Tsy maninona nge izany ry fano hoe ianao koa ary mba nanampy akoho tamin'ilay zatody-jolana iny ko. Oviana koa izany? Ka le resaka volana vary tany an-tanàna iny re ilay nanamboarana tafo? Iny mihitsy fa tsy tafo izany anie ny olako tamin'iny fa tena zavatra ngeza be mihitsy Tena mety ny akina amin'ny fiainako raha manontolo mihitsy arany fa
avy elo amin'ny fotoana manatraka dia miresaka an'izay problème izay tsika. Eny ary dia tsy reraka ve ianao io aloha amin'ilay mivezivezy aty e, sady mitombo izao ny korsa ataondry. Ka milamina tsara mihitsy ary. Alamina tsara moa izany e, sady rehefa sendran'ilay monsieur mamy mandalo ao an-trano iny ary dia tena tsy mivoaka miantsena mihitsy aloha satria ry zareo mandeha miantsena any Linda sy izy. Tsara kosa izany aloha e. Fa monsieur mamy moa ilay hoe namanareo zoky? Ie, fa maninona? Mba fanontaniana nitikitika fotsiny. Fa isaky n'inona moa monsieur mamy izany mamangy anareo ao e? Matetetika ihany fa rehefa avy miasa foana angamba ireny ora tonga avy any an-trano ireny dia sabotsy koa indraindray. I mamy moa izany dia manana fotoana ihany fa dia tsy te ahitana intsony Inona izao tia mampisento amin'ny fany eo ka? Le mamy iny anie ka indray mandeha ihany no tonga namangy ana taty e. Nalahelo izy niresaka tamiko tamin'izay ary niteraka famaliana sy adezerina taminy mihitsy azy izany no ny farany. Angamba le fahatsopana tena natamiko ny antony. Nefa ne zaka fantany tsara e. Tsy navita n'iny lazaina ho elokiny mihitsy dia tsy niverina intsony izy aorianan'izay. Fa no magaga dia izy mahavita an'izany amin'ny lindasinareo. Inao koa ary nge tsarony foana e. Ny fanasitava aminao mihitsy izany no sy tianiko. Asa hoe inona ary ny antony? Ahoana ny lazany fa mahatsiaro foana izy. Ka manome vola Linda foana ne izy anampiana ny sakafo sy ny fire andehanana aty e. Ay ve, tena tsy azoko mihitsy izany. Raha tizitra sy malahelo vokatry ny nataoko fa izy dia tokony havitanao an'izany fanampiananareo izany. Ka noho ny finamananareo kosa koa? Asa rery Meli, tena misy zavatra manomboka manjavozavo amin'ny saiko kiry Meli Aza miasa saina be ry fano sao dia tsy ahasalamanao aty eo izany Zao ry Meli Zasindre efa nifampizara tsy ambaratelo ihany ka zao. Mba hangataka servisy amin'ny kely Ie, hoe ahoana? Fa mijanonao atsika rery ihany izany ary tsy atao hisy atsikaritra. Tsy manina fa ataoko izay azoko atao hanampiana anao ry fano raha toa ka mbola vitako Zao ary Ie. Vao fanombohany ity. Ary ao maso ny fifandraisany mamy amin'ny Linda. Zay aloha ny tiako ataondry voalohany. Ay ve izany vitako izay fano lazaiko anao eo ny vaovao rehefa misy. Zay fa efa miantso ny mpiandro varavarana Velomy fano. Velomy. Inona ary mahelandry Linda ao amin'ny dokotera ao? Efa ho atsasakadiny izay. Iny eny fa nivoaka ka. Ohatra fa toa mihazakazaka ary. Melia. Fa inona ke tia mahataitaitra be andry ohatran'io ary aiza ny zaza? Ka mila raha maika ane hono izy tsy hitako izay hevitra. Mitony tsara aloha ndry dia tantara ho amiko aingany Mazava amin'izay izany ny olana. Za aloha izany aky tsy maintsy mandalo any am-piasana indray aloha. Tsy maintsy hanapaka tsy asa tsinona. Nga tsy afaka mba hiangaviana ny telefona ngakiny ihany Tsy nge karazana tena urgent mihitsy Izay tokoa angamba ny atao aleo aloha andeha hividy crédit ary dia hiantso vetivety fa andrasandrio ihany sao dia misy ilanantsika Meo aty hoe iny taratasy iny? Ty ary. Iza moa izany no tokony afaka hanome raha an'ity zazy ity Ny ray aman-dreniny izao no tokony hisy raha mitovy sokajy aminy. Dia ahoana? Linda ve? Izy ary tia mbola tsy dia salama tsarako. Milamina kiny tany ataovy izay ahasalaman'ny zaza aloha izy ry zareo fa alaminy ao am-piasana. Nijery an'ity ho aza dia ngamba na andriana fano izay ihany no manana io sokajin-dra io Zany eky izao tsy mety amin'izany mihitsy mbola tsy tena salama tsara sa andeha ho any ihany Hitako mihitsy aloha izay raha tsy izany ange izany dia tsy maintsy fanodadana izany Dia afaka ataovy eky izany.
rehefa mazava tsara ve keny taratasy ilainy sy mba ho jereny ihany a vonjyaina ne tiry lindah sady zaza tsy manatsiny io asa zao izay mahazo amin'ny fanora maheno an'izao a nefa tsy maintsy ndry mihitsy izao no milaza n'izany aminy tsy maintsy makandry ono aky sao dia mbola elo izany pitsipisona taratasy ilaina amin'ny famohana amin'ny fany hoe anomera izany le mpiasa nanontaniako teo antsy nylaza fa na tsy mitovy amin'ny sokajin-draha ilaina aza ane ozy izy nen'le olona mahamendraha dia efa mety ampiasainy eo amin'le fitahirizan-draha dia soloina izay mahame fotsiny tsy te hampilaza amin'ny fany izany ndry aleo aky mamy no atsoina aingana dia asiana mahame-raha ndry ihany io moko so ihany fa afaka nanome raha mamy mba voatsaby ihany ny zanako aretina mbola tsy nisy teto Madagasikara loatra mantsy tia mahazo any zanako ty tompo fa dia inona loatra re ty ampisakana ao aty tsy rehany ety izy mbola kely io dia efa hitsatotsatohan'ireny fanjaitra isan-karazany ireny mandeha anakindry moa dia aloha makaina dia atsokotra efa tokony akaty jereo ngendry efa tena reraka be mihitsy amin'ny masondry na dia matory tsara mihitsy ay na ody aza angaika izy aizaka izy torimaso azoko amin'izao dia ireo kipy mihitsy kimy masondry dia aza mampiasa saina be loatra mila makaindry sady raha manino eo koa nendry dia aiza tsony izany no asiako ny tenako mba mila manana heritsaina ihany akindry ndana mokia marina kinendry eny andeha ary ahy fitahinjana arykolo ny an'ity zazy ty efa le kitapon-draha farany tao sisany nanavotana azy dia efa saika andeha amina fety koa mamy marina tsy raha manambitana ny tokony ho anaran'ity zazy ty marina ty izao le taratasy nanomezany mamy raha azy a plus ndraso hoe jereko koa le sokajin-draha manambitana kely ary tena mitovy ary tena hafahafa ty tantara ty ry Melia mety misy tsy mazava ao dia izany ny vaovao ry fano ay very Melia nisy an'izany hitako any tsy mahazo aina mihitsy taty efa andalana ny akaty mihitsy izay fa nahita an'izay hevitra izay izy kanjo moa nety le izy dia izay dia aiza zany zao le zaza mbola ny amin'ny hopitaly ie dia tsy mety mody mihitsy lindara tsy ny dokotera no manery azy tena mitady ho kivy mihitsy azany Melia inareny ataoko hoe ho teneniko amin'ny fanaro ve le resaka sokajin-draha sa ahoana re ary mamy ahoana ny fihetsiny izy indray aloha tato ato ohatrany tsy dia nakany an-trano fa milaza ho biasa be izay fa ahoana misy tindrio tenenina nga ka sendra hitako aneo le taratasy nakany mamy raha dia ahaiko ny sokajin-drahany mitovy amin'le zaza samy plus ngery fano ahoana hoe ry Melia zany samy plus le izy tonga dia nety tamin'le zaza mihitsy zay ary le zavatra somary hafahafa fa mitomby isa ihany tena misaotra andry Melia ahoana ry fano efa nisy fotoana ve mamy tratralina tao an-trano dia natory tao azo indray angamba nidiko lazaina hatreto aloha tena mbola tsy nisy an'izay mihitsy zako no adala raha angalatra ve izy dia ampiomana miaya zany fano hoe mety miaraka zany mamy sy linda tena zay indrindra manana an'izany aya zany ary Melia tsoroko aminao aloha fa hatramin'ny fotoana nahitako amin'ny monsieur maminy dia samy mihitsy ny tao an'eritreritro ie dia ary mba hampio dia hodisotsika izany eritreritro ao izany
ilazako vaovao foana ianao fa aza matahotra e. Zay aloha fa efa lera e. Dia mampamangany dia aza manovanova fihetsika mihitsy indry a. Velomy mele. Velomy. Dia sanatria ve Linda? Efa mety misy client mihitsy tato ato izay. Rehefa mihena nefa ny client dia mihena koa ny vola miditra aty am-paosy. Izao vao tena tsapa hoe mila olona roa mamelona tokantrano ka. Efa vava roa koa manko ny mihinana. Telo moa izany miampy amin'ny Meli e. Marina raha mila ho arako tsony. I mamy mba nanampinampy koa ty ela be ny tsy hita sady tsy re. Tamin'ilay nanome raha iny izy izao nihita farany. Tena ilana hevitra ity fa mitady tsy ho vita. Maninona moa raha andramana kanisana ny ampiasana ny ihany mamy? Tsy hafahafa minga patron ve nefa? Maninona moa? Andia izay ny ataoka. Hoe, mandroso ianao? Eny tompoko. Inona ny azoko ataonao izay madama sa mademoiselle? Tena tsy tadidin'ilay rangahy ary ve asa mody manany ihany e. Olon-dehibe ohatran'izao koa ve dia havitanany ihany nefa. Madama tompoko, saika mba hitady amin'ny monsieur mamy azafady. Monsieur mamy? Izy izao tsy ato fa mbola nandehananao missionko. Ay, dia mbola ho ela ve sa? Anka, arakaraka ny vokatry ny ihany. Fa inona no moa izany ianao raha tsy mahadiso azafady? Tsinitsinina ny aka, namany fotsiny efa mba misy lako azy. Nga tsy manana ny numero amin'ny telefônina ianao? Misy aty fa izany hoe tsy mahazoazo mihitsy izay nahatonga nakaty. Ny trano manko tsy hitako. Andraso ary fa omeko numero afaka azahoana azy ianao e. Aza matahotra. Andraso vetivety Mba hafahafa koa ty rangahy ty Fonitra aloha dia efa tsy mpimaso isy nandinika. Azafady nampiandrika ela anao madama. Fa any amin'ilay agenda ko any an-trano iny izao misy an'ilay numero e. Raha tsy maika loatra ianao dia afaka hoe miaraka mandeha makany tsika dia mioko anao ilay izy. Mbola tsy dia maika loatra nge fa afaka miverina manaraka raha toa ka. Efa irava koa ny za e. Sady tsy dia lavitra eto koa ny misy ny tranoko e. Andao rangahy raha nany amin'izay misy azy any iny sady maninona koa moa raha atao izay anatana ny tsirangahy efa taratara be ty e. Mba portefeuille anankiray tampoka tsy azo avotra ty Zay le fikendry vavy ao ampiasana. Numero amin'ny mamy fotsiny tsy adinoina ny makazy. Andao ary mademoiselle? Mademoiselle Liza moa? Atao fotsiny hoe Eva. Andao ary Eva. Kamera ry izao. Isaky ny zoro trano. Taiza moa izany le Brown fa? Ity ny Brown monsieur mamy ty e. Ty andalovantsika ty. Izy moa izany tsy eto fa dia sokafaka ihany ny Brown rehetra mba hidiran-drivotra tsy hasimban'ilay entana. Ary fitaovana mihitsy anie atao aminareo izany e. Ie, izay moa no asany ary madama kely evako. Allô? Allô? Mamy? Linda, ça va ianao? Manahoana ny zaza? Maninona ny elabe tsy hita? Tsy izany aky fa mbola tena miasa be ako. Fa ahoana nazahoanao an'ity numero ity ka? Ahoanao inona izay nazahoako anazy? Mba afaka manampy ve ianao ry mamy fa tena sahirana indrindra tao aorian'ilay nidiran'ny zanako hôpitaly iny? Mampalahelo izany aky Za aloha somary sahirana kely sady aty alavitra be atyko. Fa misy numero omeko andry dia izy mety mahafahany olona andriko. Aza mihafahafa mihitsy Zany ve ry mamy? Eno ako. Izay fomba firesaka izay ilay resaka ao ampiasana fo. Ka ahoana mety amindry sady mandama be izany any akaikaikinareo any amiko. Alefa SMS amiko ary.
ankelinda. Rehefa tonga ialahy dia mba hatsoy aho a. Eny ary. Kely sisa le tsy rifano aho. Miandra an'io voalohan'ny taona io ialahy dia manantena ny fampianana ny sazy. Misaotra ny tompo fa mbola ohatr'izao. Salama tsara ny vatana, ny saina ambony tsara hiarika ny fiainam-baovao eny ambonin'ny tany, ny fanahana ian'Andriamanitra, nahalala ny Baiboly, ny fiompiana izay efa navelona taloha ihany mbola tena voafehiky tsara amin'izao. Io ny lofosako. Tsy asa amin'olona izany intsony aho. Iza moa no iny fa ny namanao izay neverinao rahalahanao izao no navita nandefinanao ivo. Tsy hamaly faty aho fa aleo todian'ny ataonao ihany. Mazava be ny fihetsika lary mamy nanambitamby an'i Linda. Fano? Mely, mahafinaritra. Fano koa inona koa ary tia mahafalifaly anao io ty ka? Voalohany ny mahita andry. Dia ny faharoa efa kely sisisaina amin'ny tanana sisa dia ho vita ny sazoko raha sitrapon'ny ao ambony. Kosa tsara be izany a. Za koa raha tena faly be mihitsy miaraka aminao ko. Inona vaovao any aky? Lasa ny asala ho alindary Fano fa tsy atoandro tsony. Ay, Ye. dia ahoana le zazara manambitana? Fano koa zany efa manomboka zatra ka sady efa tafaraiko pobe amin'ny tatinga Tsara kosa zaniko. Ary i mamy zao viana nandalo farany tao. Teny efa ela be tamin'le izy nanomera iny izao nitako farantany sady izay koa ny tantarain'i Linda. Tena tsy hita mihitsy zany le ry sa nandeha mission? Mety izay ngambe fa tia koa ny anankiray Hoe ahoana ke? lasa be vola be nge Linda angamba ny tombo be ngamba ny karamany. Zany tsy vao maika ary ve tsara zany? Sady ny miasa alina koa nge mitombo avy roa eny ny karamy Fa tsy janona ela ngamba ary Fano fa miandry ahy Linda vao andeha hiasa. Tsy maninona ke zany Mely Ahoana ry Fano? Oka aloha zao ka aza lazaina hoe efa ivoaka Eny ary ry Fano Tsy nisy ny antso mihitsy androany. Nga direktera ao ny vatany tsy afaka mikofoka mihitsy. Le voay be na mamimamy lasa nanao vanilina ny sava hony. Mamy koa ty mba tenaina mbola nanery ohatry ny anana any ihany. Tia ahoana zany ny ataondriry misy Linda? Tsy maintsy iodina eny an-dalambe eny ihany zany androaniko. Aleo nitady vola ihany dia angonina fa ohatry ny rano ny fahalany iny. Zany rivotra ty ivelany ry Fano vita ihany ny lahy. Mila rozena le zany tsy misotro toka tsony olom-baovao azaho tsy tony tamin'ny taona lasa. Andeha fotsiny aloha mba hiodikodina any amin'ny vilany jery ny fiovana sady mba manana vola kely aty atao vatsy. Alao aty ny andeha aty mba marolona. Mangina mihitsy izy zany Zany raha mba misy tamingan'olona mihitsy. Ty kosa misy ka. Mambanona angambo tony. Na ny fiantsony azafahafa be. Izy amin'io sady manao kaskety manao kasibosy amin'ny andro alina. Aleo anatonana ihany dia lazaina amin'ny vola. Rehefa mazaka privé tsoraketina. Tonga dia mety tilesy Fano raikitra. Tsy ak teniteny fa manaraka fotsiny.
ary mba tonga aloha indraindry izany androany a. Rehefa vitsy ve moa keny client tsy aleo motor Melia? Ay, fa nga mbola tsy misy ora raikitra foana ohatrany taloha ihany ndry e. Mifanaraka izany izay rehefa vitsivitsy ohatrany io ny olona dia mifandimby mandeha mody aloha. Endry tsara ny zanak'indry tato. Endry ka, efa zatra koa neky izy e. Izy angendraindray ka tsapako fa eny amindry ary ny tena tiany kokoa noho ny aty amiko e. Mba manana nendroa izy izany akia. Rehefa mbola tsy eo ihany ny dadany e. Andeha andro kely amin'izay angamba kely ho sady atory a. Iza koa ary sany mandondona amin'ity andro mbola sy mampisamby izany e. Izao ô. Zay andry Melia. Fany marina. Tonga teny sakambiny marina teny roany. Manahoana ry? Fa izy Linda? Mbola ao amin'ny dosy izy. Za koa zao tokony ho any amin'ny dosy aloha. Andraso aloha alaiko ny akanjo isoloanao. Ndraso dia andraso eo a. Tena niova be marina ato a. Lasa misy fitaovana be dehibe, lasa misy fanaka lafo vidy, lasa be karama be mihitsy zany le Linda. Reto ary ny akanjo isoloanao e. Fa iza resahandry izandry Meli? Efa taitra angany zanaky fano. Ozy, torany tiry Melia. Okisao ny tanany, ao. Fa nanina koa ry zoky e. Vao nahita anahy izy dia zara raha natonona ny anarako. Fano. Tonga ianao. Za tiry Linda, mbola nofo sy rà na dia somary ny ena kely aza. Sao dia andeha andro kely aloha ianao ry Fano dia avy eo mikorana be tsika. Vetivety fotsiny ary. Fa manina koa ndry teo ry zoky a. Ohatra manonofy akia. Sady menatra ny fiainako a. Inona koa zao no mamenatra andry eo? Mba tsy hanao ankafaliana ki izy a. Efa lahelo sy zalana akia izay niaina ny lavitra antsika izay e. Marina ny endry. Ary tena izy mihitsy kely niaraka tamiko androany iny fa tsy fantatro. Andray, inona ry izany fiainako izany? Mino aloha fa tsy fantany ahy e. Afeniko lavitra tsy ho hitan'ireto akanjo nanaovako androany reto. Dia izay ny fiainana tato ry Fano a. Isaorana ny ao amboniny mbola natafahoanantsika eto indray e. Dia tena misaotra manokana amin'ny Meli koa aloha za e. Satria tena be ny nataondry anahy. Tena be ny vitandry taminay. Tsy misy fisaorana re a. Melia, aleo aky miposta andry mba ampiasain'ny Fano a. Sahoaka ihany e. Aleo fa ty anankiray ty nomeko azy. Mbola ataoko inona moa izany telefonina izany zao e. Io indray Fano sy le tsy fitiavan'ny telefonina. Sao mba hitsenanao ako? Tsy maninona re. Ty ary, ty ampiasainao a. Le pisinao iny ihany ny atao ao. Misaotra Linda. Efa napetraka eo amin'ny fitoeran'ireo ihany koa vola hividianana sakafo. Anontany eo amin'ny Fano izay sakafo mba tena azoazony dia izay vidiana ary Melia. Eny akia. Sakafo tena tiako indrindra ihany mbola tiako Linda. Lasa a. Bisous sasa. Fa ny olo tiako ny mety iova. Masto Linda. Melia. Ahoana? Avy aby io andefa an'ity telefoniny ty. Ahoe? Zay. Merci akia. Efa nisy roa taona teo eo ange za tsy nampiasa an'itony e. Fa mbola mahatadidy kosa angamba e. Mazava ho azy kosa e. Melia. Ahoana izay Monsieur Fano? Aza manany ihany io moa. Melia. Meli. Tiako ndry. Miady rima tsara kosa. Tiako be ho ahy ianao.
Anisan'ny antony fisiko ny sinao nandritra izay setra-piainana izay. Marina ve zany ry fano a? Marina e, dinio ange raha tsy teo ianao hoe inona koa zany SMS be dia be zany? Jereo hoe Hoay, inona daholo reto Romely? Jereo ange e? Ty zao numéro fantatro ty. Hanomamy ty. Ty iray ty koa tadidiko ty fan'le directeur ty. De ty koa lehilahy no mandefa an'izao SMS zao. Saiko mitovy daholo ny lazainy. Manome fotoana de milaza vola. Andriamanito, maninona ry fano? tena tsy miasa any amin'le fiasanany taloha zany Linda fa lasa mivaro tena kia. Ahoana tsara? Tena zany e. Aleo alaiko sary tsara reto tsy voafafy eo. Reo zao ny hotely, ny ora, ny vidin'ny zavatra ataony. Tena ny vary lavo Linda Romely. Trekakio, tena tsy naposiko Marina. Tena tsy te hijanona eto akory na dia 2 minitra ary. Tsy te hihinana ny vola entiny iny. Ty ahoana zany atao ry fano a? Zao aloha no ataontsika. Mangataka amindria, raha tiandri dia indri no ataoko solon'ny Linda. Alaiko vady indri. Andetsika fa misy ampanaovy kely azy aloha alohan'ny andazantsika azy. Mifona le tsy hafano a. Azy ilozany lary izay mianake. Teraka tsy nalalany langely izy. Zao ve te ilozany lasadiko. Raha zany tsy tiany latsony ariwa fa izy le sy azarina. Be dia be ny vahaolana ary Linda fa nahoana ianao nanao an'izao a? Nanala barahatena sady ny vary lavo. Voatera nge ary fano e. Kisendrasendra koa natafiditra amin'izao de tafalatsaka tao a. Ka mahatsiravinana ny mieritreritra an'izany azy e. Maharikoriko any mijery anao. Mifona re ahy. Mbola tsy anao ane ahy. Aza miresaka fitiavana amiko izany tsony ianao fa maharikoriko a. Rehefa natsoina avy mamy. Fa inona moa no lazainao aminy? Aleo izy ho tonga dia ho fantatrao. Vao zay Romely a, zafady ange. Oditsika ty e. Raha famo Marina. Manao any alahy dia mipetrapetra? Fangatsy no fetsika no mifatongavany lasa. Petra aloha ianao ry mamy a. Zao a. Romely a, eto mivoaka any amin'ny efitra hafa aloha nge zazy eo zafady. Eny ary e. Fa misy inona alty a? Za aloha no teny fazadapahany lahy. Zany no nampiatso any lahy. Zao, isorako any lahy ny vitany lahy tamiko hatr'izay. Na soa io na ratsy. Azo lahy? Aza voatsara aloha. Aza tapahany lahy ho any teniko. Napiditra ny asy lahy, misaotra ny lahy. Ny côté lahy ny olo tiako, misaotra ny lahy. Rehefa tsy azo lahy mora tamin'ny fomba maro izy a, dia nampiasany lahy amin'izay ny fahefany lahy. Ngadrainy lahy dia mbola misaotra ny lahy koa. Aza manendrikendrika aza tapahany lahy ho any teniko. Anazavako azy. Reto anefa tsy nieritreretin'ny lahy. Misy ilay tsy apozina kely. Dia hoe inona ka? Tsy voaeritreritra indraindray. Izay kely mandavo mivositra. Tsy hainy lasa odilona tsy fantatra fa mpivarotra fitaovana fanaraha-maso ny orinasa ny asantsika. Angamba azo lahy ny tiako lazaina. Tsy mahita nininao lahy e. Tsy mitovy lesiny ny rano nandroantsika ary zany re. Ary tsy mitovy koa zao ny tontolo efa nianantsika. Efa mailo melohan'ny lahy fa azoko ny original ny sary lahy mijaikojaiko nanoratra tao ambron'ny Monsieur Arthur. Ankony lahy. Amin'ny manaraka ty mba ampiasao lavitra ny saina alohan'ny anaovana zavatra. Fano a. Fano letsy e. Mbola tsy vita ty e. Rehefa nidoboka dia nandehana ny lahy tsokosoko tany amin'izay Linda. Tsy haina no mamono lahy na nampinana ny lahy iny izy dia avy eo nanapara lahy ny filan'ny lahy. Dia bevoky izy. Izay ny heveriny fa efa vokatry ny fiarahanay talohan'ny nidiboako amponja.
dia inona indray no tiany lahy ho tenenina amin'izany e? Zao elona tsara elany indray nio zazy io haiko fa tsy za tsy mariny zany fano a mangina ianao ry Linda tsy mariny zany samy laza ary ve ianao fa mbola tsy niara natory tamin'ny mamy a dia tadino nataonareo tadidiko ny androtsinahy teto antsony lesy a ary tadidiko ny niarahany anatory farany Melia ahoana Meli avengy ianao inona moa le sokajin-drahany io zazy io a plus ary nen'le rangary a plus koa mety mamy any zany ndray nio zazy io gagabe daholo nareo a tsy misy mahateny tsy hoe mety ry Linda fa izy mihitsy zay vao miverina ao an-tsaiko ny trangany arivan'ny andro nanaterana ianao tany am-ponja andray menatra anao ary fano a tsy mifanambina kaitsika ry Linda raha tena taony konty ary alary mamy mpamadika lahy to fanomezana misy pozina kay ny mialanay tsy hanozana fa ao le ao ambony izay enoko amalina nataony lahy na dia marary anazy zao ka zao ny fanapa-kevitro ary satria zaharery no afaka miteny eto tsy hitory alary mamy na dia manana pirofo tsara ny amin'ny nataony lahy za efa ny ainako no mety hazo alahy raha manao an'izany ka mino fa tsy ho zaka ny lahy mihitsy efa niriny lahatry ny ely Linda ka foko ambongadiny izy io ho an'ny lahy dia izay ataonareo any ny zaza indray ataoko fa efa zatra mely izy aleo izy anaraka anay fangatahana ho solony tsy fitoriako amin'ny mamy zany mba miendrika mba hiaina fiainana madio sy milamina izy na dia fiompiana sy fambolena any ambanivohitra azo ny ivelomanay ary aza matahotra fa afaka mifandanintsika ny amin'ny tokony atao amin'izany ary engany eo tapitreto izao ary amintsika rehetra ny setrasetra nyity fiainany ity satria efa nahazo lesony tsika setrasetra mpiainana nosoratany Harivony